Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa maro ireo sekoly no efa manomana ny fialan-tsasatra amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa anefa ireo mifantoka tanteraka amin'ny fanomanana ny fanadinam-panjakana amin'ny alalan'ny fanatanterana ireo famerenana isan-karazany. Fanadihadiana mahakasika an'izay entin'ireo tsirakotiny irainy. Tanteraka ao anatin'ny fanomanana ny fanadinam-panjakana ny mpianatra izay hiatrika izany amin'izao fotoana izao na dia misy aza ny fisentoana kely samihafa izay karakarain'ny sekoly mba hanalana ny havizanan'ireo mpianatra. Ho an'ny sekoly tsy miankina sasantsasany eto an-drenivohitra dia efa mifarana tanteraka ny fandaharam-potoana eny anivon'ny sekoly ary efa miroso amin'ny famerenana isan-karazany amin'izao fotoana izao. Amin'izao famaraparana ny taom-pianarana izao ihany koa anefa ny maro ireo feno-tsekoly izay tsy maintsy hatrehan'ireo mpianatra hialana voly kely alohan'ny hatrehana ny zava-dehibe. Izany fomba fitezana ny ankizy zay rehefa parika mihitsy ilay ankizy tokony hoe mahay daholo zany ny ankizy rehetrarehetra tokony manana fahafahana hoe azo ny zavatra ampianarana aty ampianarana daholo nefany le fomba fandraisan'ny ankizy tsy mitovy dia le indrindra zany le tsy dia mahafaka hoe mandray tsara dia ampiana zany ny ankizy gratuitement maimaimpona fa tsisy hoe mandovolana zany fa ampiana izy satria izay no miantony andianana ety ampianarana dia ny fanomanana ny fiatrehan'ny fanadinam-panjakana moa dia efa vita petrapetraka daholo satria amin'ity zany izay amin'izao fankalazana ny fahadimy fotoana izao aloha dia fety talohan'izay efa mianatra dia manomboka amin'ny herinandro ambony zany dia efa mijery fianarana amin'izay fa tamin'ity semaine ity zany somary hoe tapaka kely fotsiny fa efa mipetrapetraka daholo ilay izy. Mankalaza ny 5 taona ny orenany ankehitriny ny sekoly Michel Ange izay miezaka hatrany manolotra fanabeazana sahaza ho an'ireo zaza malagasy amin'ny alalan'ny famehezana ny teny vahiny. Ankizy miisa 100 mahery no mandrato ny fianarana eny an-toerana izay beazina mpanabe miisa 20. Tapitratra eo ihany koa ny fety ho an'ireo mpianatra fa manomboka amin'ny volana jiona dia hiroso amin'ny famerenana isan-karazany ny fampianarana.